resaka voalohany Andriamatoa Kéron Idialson mahakasika an'le hoe tondrozotra anteraka adevitra be izy io nanomboka omaly moa zany tao reny fampahafantarana nataon'ny minisy-mpanjakana misahana ny fanavaozana hoe efa vita ilay tondrozotra mbola tsy sifikao-nandoha loatra eto fa hito ianao asaiko mitondra famakafakana mahakasika an'izay hoe tondrozotra zany ve tsy misy fandraisany amin'le hoe fifanakaloza-kevitra eo amin'ny mpisehatra ara-politika sy ny hoe tompona andraikitra voakasika ihany koa amin'izay resaka izay vao hoe misy tondrozotra mivoaka hifanarana ihany koa ao anatin'izao hoe fitondrana fanavaozana zao mantsy tsy fantatra mazava le izy hoe teteza mita ve sa intérim le fitondrana misy atsika. Ya le izy zany zara hevitra no ataotsika hevitra no omeko raha resaka hoe tondrozotra zany tsisy lalàna milazany zany raha hoe fitantanandraha raha-mpanjakana amintsika miteny zao fa ny andeha ilazako azy angamba de hoe somary amin'ny endrika tsy mahazatra atsika zany ny endrika hitantanana ny firenena am'izao ny hatram'izay nisy rehefa niongana ny fitondrana hatram'izay de nisy karazana drafitra napetraka hoe hitondrana ny firenena ohatran'izay zao tamin'ny fitondrana teteza mita de nisy an'ilay tondrozotra na rafitra tsika zany tena ndrafitra tondrozotra nanendry mpikambana amin'ny gouvernemanta ny teteza mita ny salamoe ny solombavam-boaka moa zany CT tamireny sy ny CST iny zany tonga de rafitra teteza mita no niangana mialohan'izay nefa rehefa nandeha ny tolona de misy karazana mpisehatra maromaro miaraka nanao ady tolona amin'ny firenena mpanao politika ny vahoaka ohatra hoe mitaky ny fionganan'ny mpitondra rehefa miongana izy de reny rehetra niarana andray anjara tamin'ny fanonganana na hoe fitakina tolom-bahoaka reny no mandrafitra ny tondrozotra hitondrana ny firenena izarana andraikitra hoe tia ny ministera zao menany ihany izay ny nahazatra atsika hatramin'izay tamin'ity mifamadika amin'izay mifamadika amin'ny sary hita foana hoe niala nitsoka le filoham-pirenena nandray ny andraikiny ny avy ao amin'ny ACC nanome ny toerana amin'ny président amin'izao fotoana zao colonel Mikael Andrenirina de ny fomba nanomezany azy de ohatrany hoe ao anatin'ny fenitra manaraka lalam-panorenany ihany tsika am'le resaka intérim nazavaiko foana mazany io hoe intérim tsika izao intérim zay taoko hoe miainga avy amin'ny fanomezam-pahefana nataon'ny ACC hatram'izay ohatra hoe niongana ny fitondrana de le hoe nomenany miaramila tamin'ny fotoanany hoe Hippolyte général Hippolyte nahazo ny fahefana de nomenany Andriamatoa Andry Rajoelina tamin'izay de eo aloha ny départ hoe tsy misy androm-panjakana mijorotsony fa izy reriny eo de iny le voatery manangana rafitra manangana tondrozotra ametrahana ny rafitra rehetrarehetra fa ny tamin'ity niala ny filoham-pirenena de ny ACC no miteny hoe banga ny toeran'ny filoham-pirenena io tsy azo avela haharitra ho an'ny fitohizany raharaham-pirenena de nameny ny toeran'ny filoham-pirenena zay banga no ny soloiny colonel zay le maha intérim azy mipetraka zay zavatra zay eo amin'ny lafin'izay de lasa gaga amin'izay tsika hoe fa naninona ary tsy raha miteny izy androany eny reny misy dôly ny rafitra rehetrarehetra fa lany mandany any zareo ny anteny mera-pirenena mbola mipetraka ny rafitra rehetrarehetra mbola mipetraka fa ny hanibanga de lay toerany filoha zany hoe izay zany no logika hitatsika amin'ny sary zay tsy nisy nanamboatra zany fa zay ny fiodina ny tantara teto amintsika de petraka amin'izay le izy hoe ny fanontanianao teo moa hoe ahoana tsara ozy ianao teo mahakasika an'le hoe fipetraka ty tondrozotra ity tondrozotra tondrozotra sy fakakevitra ny teny moa ny filohan'ny fanavaozana tany ivelany nahenoko amin'ny vaovao hoe efa ho vita sonia ny tondrozotra tsika letra mahafantatra hoe misy tokoa ny ministera ny refondation zay anomana ny resaka fanovana rehetrarehetra eto amin'ny tany sy firenena nanazava izy hoe izahay no namolavola an'ilay tondrozotra de
Izany io zay tsy maintsy atao fankatoavana manoloana ny comité de pilotage zay efa nambarany tao ihany fanazavany no etiko fanazavany no etiko de eto am'izay zany hitako zay azoko atsara an-tsaina no mahatonga ny olo amenomeno hoe fa naninona lay tondrotra efa any nefa tsisy rehetrarehetra nandray anjara am'lay izy zay zany ny fanontaniana mipetraka ny antony de hoe le fanjakana efa mijoro ny rafitra rehetrarehetra efa mipetraka asan'le ministera miandraikitra ny fondation izany zavatra zany tsy misy tsony na ny fizarana an'ireo ministera reo efa misy antokony daoly ny fizarana an'ireo asan'ilay ministera zay manomana an'izay satria efa mipetraka zay zavatra zay ny mpanao politika manko ary mety zay ny lojika raisin'ny filohan'ny fanavaozana hoe raha misy tondrozotra de misy karazana hoe fizarana toerana misy karazany hoe andrim-panjakana oravana de misy hoe fanendrena olona marobe mety zay ny fadisombana tena nampetraka fa amiko raha ohatra ka efa misy zay zavatra zay any voaomana tsy hitako ny mametraka olana am'zany ny fanjakana efa mijoro ny rafitra rehetrarehetra efa mijoro fa ny tena fanovana hiainga de le hiainga avy amin'ilay fikaonan-doam-pirenena zay efa omanina am'izao fotoana zao. Makasika n'izay zavatra zay mantsy hoe eken'ny SADC sy ny vondrona afrikanina ilay tondrosotra raha ny zava-misy anefa ny famakafakana hitan'ny mpanao politika sasany de hoe reto vondrona afrikanina sy ny SADC reto de mitady ketriketrika any ambadika any hoe amerenana ny Andry Rajoelina eto Madagasikara na de fanalana ary ilay zom-pirenena mahamalagasy azy. Io mo hevitra ny misy zavatra ihany zany somary hoe istonako ny fisainan'ny mpitondra tsy ho latsaka ao anatin'ny fandriky ny ataoko hoe etraketraky ny SADC loatra efa niteneniko ihany iny SADC zany eto amintsika raha amin'ny fiainam-pirenena ny ainana hatram'izay de tsy mba mandray andraikitra rehefa miaina ny tsy zakanitseran'ny aina ny vahoaka ohatra hoe misy mpitondra eo atoerana mpitondra lany vahoaka manao setrasetra manao ampimamba manao tsindry azo lena tsy manome fahalalana ny vahoaka mameo hevitra ny mpanao politika fanagadrana mpanao politika be da be am'ireny ny SADC tena tsy miteny nefa miombo ny aretina mahazo le vahoaka miombo rehefa izy tsy miteny miombo le izy de mpifarana amin'ny korotana de voaongana le filoha-pirenena rehefa avy am'izay voaongana le filoha-pirenena de magaga fa rehefa atao am'izay ny fandrindrana ny fiainam-pirenena iverina am'le rafitra manaja ny lalam-panorenina am'izay de ny SADC lasa mipetraka amin'ny toerana fiarovana n'ilay filoha-pirenena niongana zay tokony nandraisan'ny fepetrana mba no teneniny tamin'ny fotoana mba tokony azo ny tenena anazy zay zavatra zay zany ny hitako hoe tsy tsara toerana ny SADC raha iteny hoe tsy maintsy averina eto de nazavan'ny filoha moa zay hoe ny inclusive amin'ny SADC ane ka tsy ho inclusive aminay mpitondra satria ny SADC de mieritreritra ho izy ny teny no raisiko hoe mamerina an'ilay filoha teo aloha ao anatin'ny sehatra indray mandeha nefa olona efa nanana ny safidiny efa frantsay sy ny ohatr'izay ny mamerina azy na ny antokony tsisy olana ny antokony satria io antoko petraka eto Madagasikara manana rafitra mianina mampisehatra politika azy ny antoko TGV ngamba ilazana azy tsy maty fa lay olombelona zay ny safidy hoe za hanao frantsay zany sarotra eritreretina zany zavatra zany raha ny didy mandalana eto amintsika ary tsy ny SADC zay tsy nahay nandray fepetra no hiteny hoe tsy maintsy averina eto zany olona zany ay zany fanajana ny lalàna velona eto amintsika ay zany fanajana ny fiandrianam-pirenenantsika no hoe rafitra any amin'ny tsy manana taoko hoe afaka anao tery vaimanta eto amintsika no hiteny hoe tsy maintsy ampidirinareo eto ty olona ty zay zavatra zay zany amiko tsy tokony hidirana lalina loatra faharoa ny SADC no nametraka n'le resaka hoe nini tamin'ny fotoan'andro nitondra ny teteza mihita ny filoha Andry Rajoelina tam'izany tam'izany de rehefa aveo tonga ny fifidianana de ry zareo no teny hoe tsy mahazo milatsaka ny filoha Rajoelina tsy mahazo milatsaka ny filoha Ravalomanana ny fiankinan-doha am'ireny olona reny no ananatsika tsy ananatsika fahaleovan-tena loatra amiko zany tsara ihany tsy de tena mieritreritra loatra hoe hitomany ho ekeny reny na tsy ho ekeny reny fa jerena zay hoe inona no nitoloman'ny vahoaka
inona no fitarainany vahoaka mamaly an'izay ve lay fitondrana mijoro fa tsy hoe andeha hitady fakatoavana any amin'ny sadek zay ny hevitro tokony isika samy isika eto Madagasikara zany no mifanaiky sy mifampatoko fe zany ao anatin'izao fitondrana fanavozana zao zay vao mampiseho any amin'ireo vondrona misy any Madagasikara ireo hoe eken'ny vahoakany le zava-misy eto Madagasikara na de hoe tsy mahazo fakataovana avy aminareo ary zay mihitsy ny tiako hitongavana itsika ny tokony anyme lesona ny firenena zay taoko hoe misy aty an'Afrika na ninona raha niongana ny filoha teo aloha tsy nisy hoe fampitifitifitra andaniny sy akilany fa fampiasana ny mpitandro filaminana tamin'ny fiarovany toerany no nisy fa tsisy ohatra ny any amin'ny tany afrikanina hoe misy mitambasiny avy ankilany misy mitambasiny avy ankilany de misy ady sivily zany zavatra zany tsy misy fa mijoro lay ataoko hoe fitsarana ny ACC zay tsy ny fitondrana fanavozana zao no nametraka azy fa efa nipetraka teo mijoro izy hoe ompandamina ompandrindra amin'ny alalan'le fahefana le hoe pouvoir régulateur be de be ny ady hevitra momban'io mijoro izy fa azo lazaina hoe mandamin-javatra ihany azo lazaina hoe mandamin-javatra ny tiako amarana anazy de hoe isika malagasy no mahalala ny zavatra mety amintsika na resaka concertation io tsy tokony hitsabahan'ny avy any ivelany na resaka hoe iza no namono namotika ny firenena tia itsika malagasy no tena tokony antsirariny kosa ny ohatr'izao ary zay niongana rehetra ny namana Michel zay niongana rehetra izy tsy anonona anaran'olona fa nahazo ny sazy tandrify azy doly tamin'ny vahoaka ny fialana teto an-toerana ny ala teto an-toerana foana zay filoha niongana tratran'izay ny filoha Didier Ratsiraka tratran'izay ny filoha Ravalomanana fa hoana moa zany rehefa tonga filoha Rajoelina de ny ala efa-bolana izy de tsy maintsy iverina afaka de fa 5 volana samby nandalo tantara-pirenena zany tsy zany namorona any zany donc tokony hanaiky an'izay zavatra zay tsika raha ohatra ka mijery tokony hampilamina ny fiainan'ny vahoaka nanomboka nandray ny fahefana ny filohan'ny fanavozana Republikan'ny Madagasikara ny colonel Randrianirina Mikael araka ny fitsarana nivoaka teo anivon'ny fitsarana vombalalam-pandrenana ny makasika ny fipetrahany io hoe 4 volana fa raha ny navoaka teo anivon'ny SADC sy ny vondrona afrikanina de hoe 10 andro izay hoe nambara moa tao anatin'ny fandarana manokana izay nataon'ny filohan'ny fanavozana hoe tsy vita ao anatin'izay 10 andro zay ny fandaminana eto amin'ny firenena satria fanovana le apetraky ny tolona natao teto amin'ny firenena iny raha ny fahitany Kéron Nidialso ampy anatanterana le hoe fanovana fandrafetana an'ilay lalam-pandrenana Republika Fahadimy ve ny 7 volana izay ihany koa tokony tafiditra hoe concerné ao anatin'le hoe fandrindrana akoatry ny FFKM zany amin'le fakakevitra atao manerina ny Madagasikara nisy reniko kely le teneninao teo tsy azoko moa le hoe tsy ny SADC no nametra ny 10 andro fa raha ny lalam-pandrenana no vakina de leo tenenay ny fomba izarana amin'ny vahoaka malagasy ihany koa zany hoe lay didy fahafolo navoaka ny ACC tamin'ny 14 octobre 2025 de iny zany le hoe intérimaire ny filoha misolo toerana lay filoha zay nilefa banga ny toeran'ny filoha raha tsy ahivina kely de hoe nezahana no arahina ny lalam-pandrenana fa tsy ao daholo le olona tokony isolo toeran'ny filoha amin'iny fotoana iny tsisy nanamboatra koa zany tsy eo ny filohan'ny antenimerandolona tsisy ny gouvernemanta de rehefa aveo izay nefa ny tokony ho laharana voalaza ny lalam-pandrenana andimby ny filoha zay tsy eo na voasakana tsy afaka manao ny asany amin'iny fotoana iny misy tolona tolom-bahoaka de manomboka mandeha makany dôly ny mpitandro ny filaminana de raisin'lay fitsarana lalam-pandrenana aleo ty efa eken'ny mpitandro ny filaminana zay tandro-kariny vozona ity no asolo toerana azy de io didy io ihany koa miteny hoe ny asan'lay intérim dia manomana fifidianana ao anatiny 10 andro zay ny lalan'ny mpandrenantsika anatiny 10 andro raha ny didy voalohany didy numéro 10 io zany de 10 andro ny fepotona ipetrahan'lay filohan'ny fanavaozana eo manomana fifidianana zay raha le didy fahafolo fa taorina kelin'io de misy didy fahatelo amby folo numéro 13
tamin'ny 6 novembre 2025 zay didy nivoaka tamin'ny alalan'ny nanangataka karazany hoe fangatahana ny dikan'ilay didy 10 numéro 10 io zany a ny avy ao amin'ny CENI sy ny avy any amin'ny défense ny démocratie de l'état de droit sy ny ohatr' zany a hoe ahoana ny fampiarana n'ilay didy numéro 10 zay miteny hoe enimpolo andro a tsy maintsy hanomana fividianana ny fitondrana. Ahoana ny fampiarana de nivoaka amin'izay le didy fahatelo amby folo hoe tsy tratra anatin'ny enimpolo andro ny anatotosana fividianana eto Madagasikara. Araka zany dia ahemotra amin'ny fotoana zay tsy voafetra zany a ny fomba hanomanana an'ilay fividianana. Io didy fahatelo io fanapahana telo amby folo zany no nanome alalana ny fitondrana amin'izao fotoana zao nametraka an'ilay fahefana mihoatra n'ilay enimpolo andro anomanana fividianana fotsiny. Zany hoe zavatra nitsoahana tao anaty lalam-panorenana ihany a satria ny ACC nanao azy a izay zany no nahatonga azy hoe enimpolo andro na tsy enimpolo andro amin'le hoe voafetra anatin'ny enimpolo andro a de hoe ho tratra aveo izy ianao lay 4 volana anatotosana azy. Efa niezaka namaly ihany ny filoha tamin'izy tany ivelany reny hoe ny 4 volana hiezaka hatao ny fifidianana sy maintsy hatao izy ny fifidianana fa itsika malala ny fifidianana teo amba hafatsika mamaly an'izay mivantana hoe ny fifidianana teo hatramin'izay a samby nikaikaiky ny rehetrarehetra hoe misy doublon. Marina zay sa tsy marina? Fijerenan'izay zany a de tsy maintsy hotsiriana zany hoe aiza le doublon dikan'izay io lisitra io a tsy maintsy hojerena amin'ny antsipiria akoatran'izay voateny koa voakina koa hoe kely ny isan'ny mpifidy voasoratra anaty lisy mpividianana. Mbola asa be goavany zany a misy ny olona maty mbola misoratra ao, misy olona tao fanesorona, mbola resaka lista zay a de enao am'izay hoe raha itsika zany mijery handeha hanomana fividianana tsika de raha ny olona am'izao mako ataovy ny fividianana omevony civil ny fahefana io le zavatra nampikaikaika atsika teo a mbola ho iainantsika am'izao tsy maintsy manadio an'izay mbola tsy dirako ny resaka hoe tsy matokony CENI am'izao ny pitiny ny mpifidy, tsy matokony ACC am'izao ny mpifidy, mbola resaka ho atrehitsika dolo zany so de atao ary ny fividianana hiteny ndray tsika rehefa aveo hoe io ndray mandeha le doublon io fa zahay tsy voasoratra anaty lisitra io fa tsy voamana tsara le fividianana verimberina ihany sady ny fividianana no lasa teraka olana eto amitsika ka raha maka fotoana ny fahefana am'izao fotoana zao hoe aleo aloha tena atao zay hampadio ny lisitra io, aleo tsy ka hanomana an'ilay digitalisation sy ny ohatry zany a tsy mahafaty antoka atsika zany to zay hitsofoka ndray mandeha de rehefa aveo hisy crise ndray mandeha ifanese sy sarobahana mihasarobahana foana eto amitsika. Zay ny fihevitra momba ny le fanontanianao teo. Raha ny makasika an'ilay fanovana mandeha ny resaka numérisation am'izao fotoana zao moa any amin'ny district Antananarivo Atsimondrano iny ilay izy a karapanondro pirenena biometrika lisy mpifidianana ihany koa angatahan'ireo firaisamon'ny pirenena mpanao politika makasika an'izay hoe alao toy izay ny ampiasaina am'izay hoe fafantatra mazava ny olona mifidy mba hialana am'ilay resaka doublon satria io foana tsy ny 324 ihany nisy an'izany fa 24 hatramin'izay ary io crise miverimberina ihany koa ty rafitra mpiarakara fifidianana malio tena ity nefa ohatry ny sarotsarona malio tena fa nanotetym-bola ary sy ny olona miasa ao de mbola manana dette morale avokoa raha ny fahitana anazy amin'ny vondrona maro samihafa moa zany ankoatrany amin'ny fitondram-panjakana fa raha ny fahitana andriamatoa Keron Dialson ndray amin'ny fanavaozana an'io rafitra io tokony ahoana ny fipetrany sy ny hoe ny olona kambana ao anatin'ilay rafitra am'izao fitondrana fanavaozana zao moa hiatrehantsika fifidianana io zany a raha izany teny hoe inona ny rafitra mety amiko de ho tenenina hoe hevitro zay fa za zany de mipetraka foana hoe inona no rafitra tiany vahoaka malagasy ho faritany ka tena mahaleo tena tokoa satria ny fifidianana de isany mpiteraka krizy eto amin'ny firenena. Raha itsika zany hamahan'ny olana atsika amin'ny hoavy de tsy tokony ataontsika kitoatoa ny mitady vahaolana mitondra tosakevitra momba ny hananganantsika io rafitra maleo tena momba fifidianana io ao anatin'ilay concertation nationale no mamaly an'izay mba tsy ho hevitro za samy rery mba tsy ho hevitro ny eo amin'ny mpitondra
ny filoha ny fanavaozana raha teo de miteny hoe tsy zany no andrasana am'ty fa le hevitra atsika miainga am'le concertation. Donc any zany no tena hoe hivoahan'ny hevi-dehibe rehetrarehetra ho amin'ny fanatsarana, ho amin'ny fanavaozana, ho amin'ny fanarenana ny fitantanana ny firenena raha hatr'izay. Eo amin'ny endriky le fikaonan-doha raha mbola karazany miteraka resabiany koa izy ty. Le hoe fikaonan-doha hoentin'ny FFKM sy ny hoe mpandala ny fomba reto hoe vondrona samy hafa ty andrainjara amin'ny fitariana fandrindrana an'ilay izy makany amin'ny ministera-panjakana. Manahoana ny fahitanao an'izay hoe tokony ho fipetra an'izay mba ho tena hoe crédible le rafitra satria ny FFKM ihany koa anisany hoe teo foana tamina crise teto Madagasikara fa mbola io ihany ny FFKM. Raha ny hevitro zany ny hevitro indray zany tia mabe resaka le hoe akinina foana amin'ny FFKM ny resaka fanomanana ny tondrotra satria lasa misy lasa voailika indray zany ny any amin'ny finoana hafa zay ray andray le resaka hoe aiza ho aiza ny resaka laïcité de l'État fiainam-pirenena no resahany eo de ahoana ny resaka any amin'ny ao amin'ny resaka fivavahana no zany daholo ny débat mandeha fa raha ny hevitro zany de mieritreritra hoe tokony sokafana amin'ny ankolafy kery sy ankolafy kevitra mivelatra be io fanaovana fanomanana ny resaka ina moa ty ny fikaonan-doha-pirenena ty satria zay izy hoe fikaonan-doha-pirenena tokony hahavoakasika ny malagasy rehetrarehetra ny fikambanana rehetrarehetra na fiarahamonim-pirenena na mpanao politika na olo-tsotra ny mpianatra hitatsika tamin'ireny olona nitsangana tamin'ny fotoanany tolom-bahoaka reny tsy tokony isy voailika reny rehetrarehetra reny fa reny le ataotsika hoe hery-velona misy eto amin'ny firenena. Zany hoe tokony iainga amin'ireny avokoa zany ny fanapahan-kevitra rehetra eto Madagasikara amin'izao fitondrana fanavaozana zao. Mba tsy hisy hilaza hoe niala amin'ilay foto-kevitry ny tolona voailika zahay ZNZ naninona no atao amin'ny fiangonana fotsiny naninona tsy voantso zay musulmane naninona ny PDP zany ny fanakiany mba hialana am'izay ezahana zany tena hoe ho maro lafy ny olona isokatra amin'le hoe fandray fanomanana n'ilay concertation. Pita amina loha hevitra hafa indray sika anisan'ny vavahoana pitanay ny maraina teo ny mahakasika ny nambaran'ny ministry ny fitsarana ny fanalana ny zo tsy azo enjehana ny Andry Rajoelina ny fanalana ny zopirenena mamalagasy azy fa raha ny fahitan'Andriamatoa Keron Idialson indray mahakasika an'ity hoe zo tsy azo enjehana ny Andry Rajoelina ity inona ny ambaratonga lalovana vo afaka isorony io sy ny hoe afaka hitsarana azy. Ny eto amintsika moa zany raha ny didy mandalana no jerena no vakina de manavaka foana ny lalàna atsika hoe rehefa henjehana zany reo ohatra hoe ny filoham-pirenena raha hoenjehana zany amin'ireo fandikan-dalàna nataony amin'ny fanatotosan'ny asany de tsy ilay fitsarana mazatra atsika no manao azy misy an'le haute cour de justice zany io nefa hatram'izay mbola tsy nahenontsika didiny voaka avy tam'izany tsy sitraky ny vahoaka zany hoe olona nanao ny tsy mety taminy nanao zay zavatra rehetrarehetra namono nanao fanangonan-karena nanao zavatra maro de mitsoka ho azy fotsiny ihany de tsy misy akanenjikenjika de afaka 10 taona dimy 7-8 taona de miverina madio avy andray afaka milaty tsy tian'ny vahoaka nge zany fa satry ny vahoaka zany de hoe ho tsaraina mitovy amin'olon-drehetra lay filoha fa ny eto amintsika moa zany le tena hoe immunité ny andikana azy zany de hoe avahina ny fomba fanenjehana azy am'le hoe le fitsarana avo io no manenjika azy raha amin'ny fandikan-dalàna amin'ny fanatotosany ny asany fa raha ohatra kosa hoe misy ohatra fandikan-dalàna hoe raisina hoe namono olona raha ohatra hoe zavatra hafa fandikan-dalàna hafa ivelan'ny tena mahafiloham-pirenena azy de azo enjehana ihany izy amin'ny fitsarana tsotra mahazatra de izay zavatra zay zany salamy hoe miteraka karazana immunité araka ny voalazanao ny faharoa koa karazana immunité faharoa tsy ataoko hoe immunité ny ilazana azy fa mahasarotsarotra ny fanenjehana de hoe eo amin'le olona lany ohatr'ireny de misy arovany lalàna
iraisam-pirenena hoe tsy azo atao ny maka fahefana tsy miainga amin'ny demokrasia. Rehefa vakina mivadika zany zay principe zay de hoe raha olona manana mandat de tsy azonao aongana. Arovan'lay lalàna zany a iraisam-pirenena ny olona manana mandat. Zay zavatra zay koa matetika sarotra, nefa ny zavatra tsy voajery de hoe aiza ho aiza lay lalàna iraisam-pirenena am'ireo vahoaka miaina tsindra azo lena, tsy fahafahana, fanaporiporetana, fangejana maro isan-karazany zay niainantsika teto daholo zany rehetrarehetra zay. Sarotra ny mampifangaro an'izay a de zay ny olana misy am'izao tsika miteny zao. Raha ny zavatra tokony ataon'ny ministeran'ny fitsarana zany am'izao fotoana zao, Andro Rajoelina manana le sopirenena frantsay izy zany aloha tsy manana sopirenena malagasy tsony, fa teto Madagasikara izy no nisy nitory tamin'ireo zavatra nambaranao teo, herisetra natao tamin'ny vahoaka malagasy ny tahaky ny zony fanarahana iraisam-pirenena ihany koa reny hoe fahalalahana iteny any hevitra ireny, fa noterena noporetina le vahoaka malagasy tamin'ireny ho an'ireo saniteny tsy voaja ihany koa ny son'olombelona. Ny tena tokony atao zany a ny fanenjehana azy amin'ny rafi-pitsarana mahazatra azo atao am'ireo fandikandalana ivelan'ny asany mahafiloam-pirenena azy, fa ny manasarotra an'le izy ange de le hoe izy efa tsy eto toerany, fa na vazany mandika lalàna eto Madagasikara ny fitsarana malagasy no manana fahefana am'zany, enjehana amin'ny lalàna malagasy izy na vazahara, fa izy a ataotsika hoe efa tsy malagasy tsony fa frantsay, ary tsy efa tsy eto amin'ny tanitsika etsony fa any ivelany. Raha fahafantarako azy any a Dubai izy mipetraka ny fanontaniana hoe itsika ve manana fifanarahana ara-pitsarana amin'ny Dubai raha ohatra misy olona enjehintsika tia de mipetraka any Dubai le olona azo ny fitsarana atao ve no manenjika le olona any. Raha ny fahafantarako azy tsy misy, fa amin'ny firenena zay misy fifanarahana ara-pitsarana amintsika azo atao tsara ny hoe ity misy olona nandika lalàna taty aminay a, reto ny fiampangana azy a, ilainay izy a averina aty ho tsaraina, raha izay de azo atao. Fa raha zay zany no mahatonga ny hoe ilazana hoe manana immunité izy, zay zany le mahatonga an'izay zavatra zay. Ary mino fa mety zay no mahatonga n'le filoha teo aloha tsy mipetraka ny la Frantsa, satria Frantsa sy Madagasikara afaka mifanaraka amin'ny zavatra ohatry zany. Fa any Dubai izy a tsy misy an'izany fifanarahana miara-pitsarana zany a firenena malagasy sy Dubai, de mety zay koa zany zavatra anankiray sarotra ny enjehana azy. Eo amin'ny fiaraha-miasa ara-pitsarana izay Andriamatoa Keron Idialson zany hoe inona ihany koa ny tokony ho atao nireo firenena iverina fa nanaovan'ny Andro Rajoelina sy Mambra Vatomanga ny fanadiovam-bolany ihany koa. Anisan'ny navoaka ny gazety Mauriciana mantsy zao zay, maro ny tambazotra nisy andiam-pandraraha malagasy ty nanaovana izay famotsim-bola izay. Mety ho tafaverina eto Madagasikara ve reny raha zao ezaka ataon'ny fanjakana izao? Le izy zany de miankina am'izay foana, le izy moa rehefa mivoaka ny faritra sisy tanitsika zany a de fa ny fahefatsika zany efa voafetra. Raha any Maurice zany ny fandikandalana any le olona ny gadra, rehefa jerena ny ankety rehetrarehetra hoe lalàna ohatr'izao no dikain'le mpandraharaha tany Maurice, tsy misy mihitsy fahefana ananan'ny firenena malagasy teny hoe eto aty raha ohatra ka tsy mifampiraharaha amin'ny firenena Mauriciana. Raha misy zany le fifanarahana ara-pitsarana zay tsy voatery amin'iny fotoana iny no misy, fa efa fifanarahana bilateraly amina samy firenena hoe itsika anao karazany fifanarahana, raha misy fanenjehana fandikandalana karazany retoreto de ndao tsika anao hiara-miasa raha misy olona tadiavinay ny aminareo a de azonay afara angatana aminareo ohatr'izay koa ny avy any aminareo raha misy ilanay. Zany matetika mipetraka mialoha foana, fa amin'ty raha ty zany a de zay zavatra zay isan'ny dian'ny ministra tany hoe misy ve zay zavatra zay, raha tsy misy zay tsy maintsy atao ny fampiraharahana. De eo am'izay fampiresahana zay zany a mbola resaka diplomasia amiko no tsy maintsy handeha mialoha ny famerenana na tsia ny ireo vola nety voatazona any ivelan'ireo mahakasika an'le mpandraharaha voalazanao teo. Mahakasika ny Haute Cour de Justice, maro ny fandikan-dalàna nataon'ireo olona ambony teto Madagasikara fa mbola tsy nisy dossier nivoaka teo anivon'izany.
sampandraraha zany tsy mahazo fankatoavana ao amin'ny anteny meram-pirenena mety hoe inona no mahatonga ny ohatra amin'izay ao foana ny vato misakana tsy ahafahana manenjika n'ilay olona mony tena misy tokoa ve zay masolom-bavim-bahoaka teo alohanao hoe zay dety moraly izay eo amin'ireo solom-bavim-bahoaka sy le olona enjehana ka tsy tonga hatramin'ny farany foana ilay raharaha tsy vitan'ny solom-bavim-bahoaka teo aloha fa solo-tenany anteny meram-pirenena tao amin'ny ACJ ihany koa eto zany de avoakako mihitsy le hevitra tena inona ny vato misaka ny voalohany tsy mamenatra amin'ny tenany zany io isan'ny mampikatso ny fanenjehana tompona andraikitra amin'io resaka haute cour de justice de ny fisian'ilay fanenjehana makany amin'ny anteny meram-pirenena fatatsika fa ny anteny meram-pirenena de rafitra politika mpanao politika ny ao de raha ohatra zany ianao ny filoha de ny majorité an'ny député manohana anao daoly de raha ny olona enjehana ato olona niara-ny asa aminao na ministra amin'izao fitondrana zay ianao ny filoha le majorité aty tsy hanenjika anao le olona enjehana mihitsy tanao zay zavatra ny sosokevitra zany de hoe esorina any amin'ny anteny meram-pirenena le fa hoe ny resaka hoe manohy an'ilay fanenjehana fa tonga de avela hoe ny rafitra ny haute cour de justice am'le rafitra ao anatiny ao zany no manao ny pitsopitsony rehetrarehetra amin'ny fanenjehana n'ilay tompon'andraikitra fa le izy mandeha hany amin'ny anteny meram-pirenena lasa misy loko politika fatatsika foana zany député zany hoe tia tonga ao ny olona de na hevitra mety tsy mahasoa fa mety misy kinamanamana mety misy resaka teneniko anao zay de manjavonany lay fanenjehana nefa ny fandikandalana tena misy io zany raha ohatra foanana ny fidiran'ny anteny meram-pirenena ao anatiny io mandeha io rafitra fitsarana avy io ao anatin'izay sao de tokony ho averina any amin'ny fitsarana avokoa ny fanenjehana ny rehetrarehetra tsy misy hoe olona ambony na olona ambany na fandikandalana ohatran'izao izy ty fa fitsarana mba raha tonga voalohany ny mena fahafahana zay ny tena tiany vahoaka raha ny hitako ny fanakianana momba ny haute cour de justice io de miteny foana ny vahoaka hoe raha vao io aleo samby ho tsaraina amin'ny fitsarana mitovy ny rehetra zay fa mbola mipetraka koa hoe aiza koa ny fahaleovatena ny fitsarana fa zay mpitondra tonga teo de nampiasa foana ny fitsarana ho fanenjehana ny mpifanandrina politika aminy zay mpitondra tonga teo ho iaho nampiasa foana ny fitsarana mbola olana atsika goavana koa zany am'izay resaka fahaleovatena ny fitsarana zay raha tany ka alefa makany koa satria tompotompoina foana zay mpitondra indraindraina foana zay mpitondra de le asa le fitsarana malemy manoloana an'izay fomba fisainana zay tena nisy ve io tsindry tamina mpitsara io tsara ianao mahafantatra an'izany nisy ve zay zavatra zay ary endrika toy ny ahoana ihany koa ilay tsindry natao tamin'ny mpitsara hatramin'izay teto Madagasikara resaky miova mpitondra sa hoe zay mihitsy no baiko azon'le ministra ny fitsarana amin'ilay olona nanendry azy hoe ifehany fitsarana io le izy ny didy amandalana mazava ny didy amandalana hoe raha ny mpitsara any anivon'ny famoahana didy mahaleo tena misoratra anaty lalam-panorenana zany misoratra any amin'ny resaka code de procédure rehetrarehetra dikany raha mamaky an'izay ilay mpitsara ka tonga ny tsindry avy any de afaka miteny tsara izy hoe tsy mandray baiko avy aminao tompoko raha mpitsara any amin'ny famoahana didy izy siège ny tiako tenenina fa lay mpitsara aty amin'ny fampanoavana iny no manana n'ilay atao hoe tadipotra am'izay lehibeany hoe raha miteny lehibe ny hoe aza mba manenjika ianao am'ty olona ty anina fandikandalana ankiray ty fa misy resaka politika sotry zany de mba maka position ohatry zao iny ny any amin'ny mpitsara fampanoavana zay zavatra zay mametraka am'izay nao misy ve ny tsindry amin'ny mpitsara misy ny tsindry midina fa tsy voatery anarakoa lay mpitsara fa saingy misy ihany koa ny karazana antsojay raha tsy manaraka an'le tsindry lay mpitsara misy ihany koa mpitsara masa hoe zao ny voalaza ato de misy iankina amin'ny mpitsara lay mpamoaka didy be de be fa misy ihany koa toetra ratsy ny mpitondra hatram'izay hoe
manao tsindrio falavo, mahazo affectation lay mpitsara rehefa aveo, dratry ny kenjikenzika sy karazany majinijinika, misy zany andavanandro satya de mpitsara perinasa, fa misy zany fa misy ihany koa ny lehibe de rehefa tonga ny anina de tena maninjitrinjy ihany ny ao ambany ao, zany toetra ratsy tokony hovana daholo zay tokony anatin'ny zavatra ho atao anatin'ny fanavaozana raha tena hoe izotra amin'ny zany firenena mahaleo tena, zany tsika manana fitsarana mahaleo tena zany. Le hoe endrika anatsarana an'ity fitsarana, tontolo ny fitsarana toy ny ahoana manana anjara ndraikitra goavana be amin'ny fitantanana firenena ny fitsarana. Raha fitsarana mbola be kolokolo zapitsara miteny aminao, fa za tsy za mihitsy ny teny amin'ny fitsarana hoe madio io, ny heno isan'andro de hoe tsy mahaleo tena, be kolikoly, tena voateny ao daholo zay zavatra ratsy rehetrarehetra. Ka amiko zany tokony ho raisina zay zavatra zay hoe fotoana zay tokony hanavaozana zao ho hanatsarana zao inona koa ny fomba sy ny hevitra hitongavatsika am'izay hananana fitsarana tena hoe tsy mitanila, tsy mijery mpitondra sy hoentina zany fa mandeha amin'ny alalan'ny didy sy lalàna zay misy amin'ny tany zay firenena. Zany tena mbola zavatra adidy sy andraikitra zay mbola miandry atsika malagasy daholo akoatra ny raha politika ny resaka hoe tontolo ny asa fitsarana. Sao de ty resaka immunité ty ihany koa mila foanana satria anisan'ny mampirongatra ny tsy maty manoto izy io. Nisy solombavambahoaka voaroroy tamina resaka hazo sarobidy fa tsy voakitikity efa manana an'io immunité io, resaka tsy any amin'ny mahasolombavambahoaka azy zavatra zay. Misy solombavambahoaka tany amina resaka fanondranana resaka volamena fa mbola solombavambahoaka izy, mbola io mialokaloka am'le hoe immunité. Zay zany zavatra misy atao amin'ity fitondrana fanavaozana ity, solombavambahoaka maromaro nefa voakitikitika an'io immunité io, fa hatramin'izay io teto Madagasikara de fialokalofana ao anatin'izay. Sao de mila hovantiny izy ity na hoe foanana ny mihitsy le immunité mitovy daholo ny rehetrarehetra andriamatoa Keron Dialo. Za de fa solombavambahoaka de tena marina ny voalazanao, lasa fialokalofan'ny olona zay mpanao business maloto ny maha solombavambahoaka na maha parlementaire. Tsika zao handalo an'ilay atao hoe concertation nationale, tsika handalo an'izany am'izao atoato. Tena zany hevitra zany de tsara hivoaka any daholo, tsy hoe za député de tsy hiaro an'izay ankitsirano fa rehefa izay ny mahasoa ny fiainan'ny vahoaka, ananan'ny vahoaka fitokisana am'ireo olona misy olo tena azy solombavambahoaka, tsy hitako ny maharatsy an'izany. Fa tsika za zany de manentana foana hoe andao tsika tsy hanao ady saritaka hoe feuille de route teteza mita sa intérim, andao ny hevitra hoentina hanavaozana ny firenena tia hoentina miroso ao anatin'ilay concertation nationale. Eo tsika no hitsara am'izay hoe voateny tao tokoa ve le izy fa tsy nampiarana le fitondrana, voasoratra tao ve le izy fa nafenina. Fa androany tsika tsy afaka mbola hiteny hoe mandeha amin'ny tsy izy lay fanavaozana, tsy androany nge le fanavaozana fa olona mbola eo reo mitantana ny firenena hitondra azy makany amin'ilay tena fanavaozana, fa manomana ny pitsopitsony rehetrarehetra hoentina manatanteraka an'izay. Lasa matetika tsika zany diso hoe aiza ihany le fanavaozana, aiza ihany le fanavaozana, zavatra gaboraraka nandritra ny 7 taona takitsika ho vita anatin'ny efabolana, tsisy Andriamanitra ihany no mahavita miracle momba an'izany, fa raha olombelona tsika ty de gaboraraka daholo ny zavadrehetra nandritra ny 7 taona. Ahoana moa no ho vita androany efabolana androany ny mpitondra de ho vita daholo zavadrehetra. Fa itsika kosa mila miara-manaiky hoe ity ny mahasoa ny firenena, ohatra ny voalazanao hoe hofanana zany immunité zany, andao tsarana daholo mitovy ny mpitondra rehetrarehetra fa tsisy hoe fitsarana haute cour de justice sy fitsarana amin'ny valala-be mandry zany. Zany no hevitra tokony ho hita any amin'ilay concertation nationale. Teboka farany resantsika ny fifandraisan'ny Madagasikara amin'ny any ivelany atao anatin'ny herinandro tany Rosia, tany Frantsa ny filohan'ny fanavaozana ny Republikan'i Madagasikara, izay heverina zany fa hoe misokatra amin'ny rehetrarehetra
ilay fitondrana fanavaozana hitadiavana ny tombontsoa ho an'ilay firenena malagasy izay verina fa maro toerana zany aloha le fitondrana mato raisin'ireo filoha pirenena goavana eran-tany raha ny makasika izay Andriamatoa Keron Dialson misy milaza an'le hoe tsy mila frantsay isika aloha hitodika any amin'ny tatsinanana indray zay ny feo mandeha eno eny tambazotra antserasera enao manjery any amin'ny fiarahamonina eny makasika an'izay hoe tsy mila frantsay azo everina ve zay hoe tena hiala amin'ny frantsay zay Madagasikara fa matotra aran-tantara ny firenena rototo de hoe hitodika any amina firenena hafa zay hoe fondrona tatsinanana sy ny hoe mpamatsy vola teo aloha ihany koa ialana zay ny hiteny azo everina ve zay ao anatin'izay hoe fitondrana fanavaozana zao andraisana fanapahan-kevitra zany ya raha ny teny baiko ny filoha aminazy io de hoe tsika misokatra amin'ny firenena rehetra tia ny lazaina am'izay zany de hoe tsy misy anakatona mbaravarana amin'ny fifandraisana iraisam-pirenena na izay ary zany de fa hoe mametraka ny fifandraisana misokatra fa inona moa lay mibaiko lay fifandraisana hoe raha ifampiraraha amin'ny Rosiana aho inona ny tombotsoa azo aminy amin'ny fifandraisana aminy de manisa atsika hoe reto dôly mety mivoaka malagasy ve le izy tonga avy any koa zafady ny filoham-pirenena tenaka ny Frantsa de jerena koa hoe inona lay tombotsoa azo avy any zany hoe baikoin'lay tombotsoan'ny firenena isika fa tsy baikoin'le hoe mpanjanaka taloha reo na hoe ambopody hoe tsy ilaina ntsony frantsay raha ohatra raha maly an'izay firy ny malagasy manana mizaka zo pirenena frantsay de hitenitsika hoe tonga de hoe misaraka tanteraka amin'ny la Frantsa amiko sarotra ihany zany zavatra zany raha hiteny koa tsika ohatrany natao an'ilay filoham-pirenena teo aloha hoe zay olona nanaiky nandray zo pirenena vahiny amin'ny sitrapony de tokony miala daholo ny zo pirenena malagasy azy marobe ny malagasy mety tratran'izay hitanao zany zavatra zany mila pitsopitso mijerena daholo hoe hatraiza fa tsy hoe androany tsika de amin'ny Facebook moa ny tena hitavana hevitra hafahafa ohatry zany fa sarotra na io zany raha misy fiatrehana olana zany tsy mety ny tonga de hoe anao fanakatona mbaravarana fa ny olana rehetra ka miravina eran'izao tontolo zao na ara-piarahamonina de tsy misy afa-tsy ny mifampiresaka izay le diplomasia eny fahaizana miresaka fahaizana mijery hoe manana tombontsoa kokoa zahay mampalahelo kely de hoe ahoana raha isaraka amin'ny frantsay tsika de tsy ho azy tsony zany le nositsika zay ny bodony zareo tokony mbola isy fifandraisana hitongavana ny hoe vereniny anay na ny fifandraisana ao amin'ny hafa no anirenao azy ankolaka hoe mety zany dôly gne fa zany hoe miverenako teo de hoe baikony lay tombontsoa ny vahoaka malagasy foana tsika amin'ny fifandraisana any ivelany zay ny amihezako azy fa raha hitenitsika hambopo hoe andao am'izay miala amin'ny frantsay de andao miditra aria zay tombotsoa mety any ary amiko zany hita le hoe tsara lay misy sokatra am'izao rehetrarehetra zao satria vahoaka malagasy ange tsy any Frantsa fotsiny efa misy ny vahoaka malagasy miaina any Dubai miaina any Amerika miaina eran'ity firenena ty ka tsy hitako raha maratsy ny firenena tsika koa raha misokatra amin'ny firenena rehetra mba manamaivamaivana lay fiainany vahoaka malagasy zay mipetraka any am'ireny firenena reny raha miresaka zay teneniko anao hoe diplomasia misokatra amin'ny rehetrarehetra zay anisan'ny tsikiran'ny olona mantsy le hoe fijapahana reo firenena goavana ny frantsay tamin'ny raharaham-pirenena teto Madagasikara nitafika frantsay nakany any Rajoelina teto voahitsaka zany ny fiandrianam-pirenena Madagasikara misy miaramila eto fa zay ny nakany any Rajoelina teto tafiditra teto ny fiaramanidina tafika frantsay eo mihitsy le izy mantsy hoe mahazo mandraraha mahazo misokatra amin'ny rehetrarehetra tsika fa le raharaham-pirenena fiandrianam-pirenentsika mihitsy no tokony ho asarotiny atsika amin'izay eto hoe malagasy no mandidy tsy manapaka eto amin'ny tany fa misokatra amin'ny rehetrarehetra amin'ny lafiny ara-toe-karena sy fampiasam-bola ya tena tsara le hevitra anao zay fanontanianao zay fa ny amaliko azy de zao zava-dehibe le fiandrianam-pirenena ny mpitondra zany ny tokony ho saropiaro amin'iny hoe zahay de firenena manana ny fiandriananay
ka tsy tokony hijabahanareo foka koa tsika tsy anadino fa ilay filohana lainy frantsay ny frantsay raha ohatra hitatsika le hoe tonga ny cyclone sy ny ohatr' zany reny a mandefa fanambarana ao amin'ny ambasady hoe nalazaina tsika teratany aza mivoaka loatra ny nanotr' zao fa misy anao arovany azy ny olona hitatsika am'zany zay le maharatsy hoe filoham-pirenena malagasy izy a nefa mizaka zo-pirenena frantsay a de lasa ohatrany hoe atao fangalana tombotsoa lay maka n'lay zo-pirenena vahiny nyteneny tamin'iny fitiavan'ny zanany fitiavan'ny fianarany zanany sy ny ohatrany nefa izy tsy resaka fitantananao ny zananao aneny mahafiloham-pirenenao fa ho an'ny vaoaka malagasy raha za tamin'ny toerany de hoe nalaiko mihitsy a ny ala mihitsy a n'lay zo-pirenena vazaha fa iny zao a raha nakan'iny le frantsay a tsara jerentsika koa hoe maka n'lay terataniny izy miaro an'lay terataniny izy fa raha izy zany hoe tena tsy nanana zo-pirenena vahiny de niditra ny frantsay de zay zany tena hoe ambony be a le tahan'le fanaovana fijabahana ny fiainam-pirenena ary io samby sary-piaro am'zany firenena rehetra asakasaka n'izay mpitondra ao atoerana manaiky hoe hijabahany olona amin'ny fanapaha-kevitra zay tokony manandrify ny fiandrian'ny-pirenena eto Afrika maro no firenena afrikana karazany nisy an'le hoe fifoazana ho an'ny afrikana ho an'ireo firenena nozanahan'ny frantsay izay nitaky fiovana goavana hitatsika Burkina Faso zay verina fa tsy nirarana zay sazy napetraky ny vondrona iraisam-pirenena tany izy fa tena hoe navita nandroaka frantsay izy tena hoe nijoro tamin'ny maha izy azy Madagasikara eto a mbola iolo sika io tamin'ity herinandro ity filoha-mpanjakana filoha-pirenena afrikana telo noraisin'ny filoha frantsay Emmanuel Macron makasika an'izay zany so de hoe miverina te ametraka ny faka ihany koa raha ny famakafaka ny Andriamatokiran'ny Renidialso hoe lay frantsay zany rehefa voaroaka voakitikitika ny toerany teto Afrika am'izao fotoana zao isan'le fionana any Kenya ihany koa mantsy nazo fanasana tany ny filohan'ny fanavaozana izay atao amin'ny volana martsa io ya tsy mahagaga ny fihetsiky ny frantsay satria raha tsapanao fa tam'izao fitondrana amin'ny fanavaozana zao no nisokatsokatra kokoa ny fifandraisana amin'ny firenena hafa ohatra hoe Rosiana zao de tena hitanao hoe manampy tonga manome fanampiana tamin'ny any tena hitanao hoe mihamalefaka misokatra le fifandraisana normal izy raha atahotra hoe ireto tany no zananay taloha reto koa moa raha mialanay tanteraka andalo fisainany zany satria misy ane tombotsoa be deabe ny la Frantsa eto amintsika aty amin'ny firenena afrikana maro be ny tombotsoa ary am'izao tsika miteny zao nge miady daholo ny fireneny dehibe amin'ny hoe ahoana ny fahefany sy ny hoe fahafahany mifandray amin'le firenena afrikana vo enitsika voavety zao vetivety hoe ny sinoa zao manafoana ny karazana hetra amin'ny droit de douane zany a miditra amin'ny firenena ao aminy araha vokatra avy aty an'Afrika tsisy fifanarahana io fa firenena afrikana telo amin'ny 50 no tratran'izay ina ny dikan'izay manao karazana fisokafana amin'ny afrikanina izy nefa ny firenena tandrefana rehefa manao zavatra matetika misy condition misy zavatra ohatra intérêt ohatra zay foana rehefa misy fifanarahana ny sinoa sokafany reny zao fa karazana fitenena hoe ndao hiaraka aminay normal zany ny Frantsa raha matahotra ny amin'ny fifandraisany tsara teo Madagasikara taloha de ny mahavahoaka moa manao zay ina ny mbola iverenana any aty satria tsika tsy afaka manakato-mbaravarana zany satria tsika nosy mbola be ny zavatra tombotsoatsika marobe ny mbola avy any ivelany ka raha itenitsika hoe tapitra zao de zao ny rehetrarehetra namany mamono tena ihany tsika ny am'izay lafin'izay Andriamatoa Keron Idialson pailalana tapitra ny fandarantsika tamin'ity atoandro ity inona no azonao amtinana ireo voaresakytsika teo ireo tao anatin'izay famakafakana nataonao zay ary afatra ihany koa ny vahoaka malagasy ny amo zany de hoe matetika tsika zarazarainy ny zavatra efitra tsy misy dikany hoe tondrozotra sa tsy tondrozo intérim sa de tezamita io ny fifanjakana mijoro raha fipitsarana maleo tena no nametraka azy
de itsika zao a ny tokony lalana hizorantsika zao de hoe andeha ifantoka atsika amoaka ny hevitra rehetrarehetra anatsarana nyty Madagasikara ty a ho an'ny zotra mankany amin'ny fampandrosoana de le resaka hoe concertation nationale io fikaonandoha io zany a tokony tsy akatona amin'ny rehetrarehetra sokafona amin'ny rehetrarehetra ary tokony atao tsy angatahanandro itsony a fa homanina le izy handraisana ny hevitry ny malagasy rehetrarehetra hoe inona ny fanatsarana amin'ny fambolena amin'ny resaka fifidianana resaka fiarikarena resaka ny fampianarana resaka fitantanan-dara-panjakana ny kolokolo ny fitsarana ny loha hevitra rehetrarehetra zany a de tokony hivoaka ao daholo a de mba hanana atsika an'ilay drafitra anankiray lehibe hoentina akany amin'le hoe anovana nyty Madagasikara ty ka ze filoham-pirenena voafidy eo am'izay zany tsy afaka koa izy handeha ivily lalana fa efa manana antsika lay planina sy lay drafitra hoentina anatsarana ampivoarana ampandrosoana le firenena tsy miroboka antsony ao anatin'ny crise lavareny ohatran'izao manjoa antsika zao